Fahalemerabantsika tsy indray tratra izao talata maraina izao misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola meny ny fahazavany, meny ny fofinaina mahavelona hatrany ihany koa ary mbola ahafahantsika mandray ny teniny amin'izao maraina izao. Manderantsika namofinaina an'io dia vavakisika. Ny Tompon'Andriamanitra eo atolotra ianao midera ny laza ny asa sy ny voninahitra. Misaotra anao tokoa izay satria avy aminao ny ainay ary matoa izay eto mbola afaka mandray ny teninao dia noho ny fanahinao masina izay miasa ao anatinay ka aokany hitondra voka-tsoa aminay hatramin'izany. Anaran'i Jesosy, amen. Teny mofinainantsika androany dia manao hoe mpitaridalana sy mpanolontsaina. Nalaina amin'ny Salamo 8:7-8 manao hoe fa ianao mampirehitra ny jiroko, Jehovah Andriamanitro no mampahazava ny fahimazinako. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay afatry Kristy ho an'ny lovany novidiny tamin'ny rany, izany ny fahazavantsika. Nosoratana hitaridalana antsika izany, ary raha ataontsika mpanolontsaina ny teniny dia tsy hampandeha amin'ny lalana tsy azo antoka isika. Aoka ny tenintsika na ao an-trano na rehefa miaraka amin'olona ny ivelan'ny trano ho feno hatsaram-panahy, ho feno fitiavana ary tena ho feno fahadiovana. Raha mandalina ny teniny isika ka mampiditra izany eo amin'ny fiainantsika dia anao fanandramana mahasalama izay aneo ny marina mandrakariva isika. Aoka isika azoto mandrakariva, ndinika ihany koa ny fotsika ampitany fitenitsika isan'andro sy ny fomba fiainantsika amin'ny teniny mba tsy hanao fahadisoana. Maro tena maro ankehitriny maneho fihetsika tahaka ny hoe afaka mametraka fisalasalana ny amin'ny teniny tsy toa, ny amin'ny fanapahan-keviny, ny amin'ny fitsipiny, ao ihany koa ny manome fankasitrahana, ao ihany koa ny anamolavolana izany indray ary mamafana izany arak'izay tiany. Tsy misy fiarovana ao antsika velively raha ny hevitr'olombelona no mitarika antsika, fa ho vaharo kosa isika raha tarihan'ny ilizao ny lazain'i Jehovah. Tsy azontsika kinina amin'ny fenitra latsaka noho ny fanapahan-kevitry ny mpitsara izay tsy mety diso ny famonjena ny fanahintsika, ary izay manao n'Andriamanitra ho mpitaridalana sy ny teniny ihany koa mpanolontsaina dia manao ny manana ny fahazavana eny izy. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra izy ireo no handray ny finoana sy ny fivavahana ary ho fanilo ny tongony ny fanazavana ny lalany tokoa ny teniny. Mandeha araka ny fitarihan'ny rany fahazavana izy izay tsy misy fiovaovana na aloky ny fihodinana. Ataon'ilay mamindra fo sy miantra mamirapiratra toy ny fahazavana ny lalan'ny marina izay miha mazava mandra-pitatao vovonan'ny andro. Ny Baiboly ny feon'Andriamanitra miteny amin'ny olona. Eo am-pandiniantsika ny teniny izay velona dia tokony hatsiaro isika fa Andriamanitra tokoa io miresaka amin'ny olona io ao amin'ny teniny. Andriamanitra tokoa io miresaka aminao io. Ary raha tsapanao ny mazava-dehibe ny fandiniana ny soratra masina dia vao maika azoto kokoa ianao andinina handalina azy. Izany no irina dia ny hatsapanao an'izay ary ihany koa rehefa tsapanao izy dia hanokana fotoana ary tsy ho lany mamina aminao tokoa ny teniny satria miteny amintsika tokoa Jehovah isan'andro isan'andro. Amen. Vavakisika, tsotranao zay iray ray tsara indrindra ny amin'izany teninao izany. Nampio tsapanay mandrakariva, ny fitiavanao ifanerasera aminay ihany koa eto am-pelantananay eto ny teninao izay manoro hevitra anay isan'andro isan'andro mba hahatonga anay ho mpandresy hatrany. Meo anay ny fahazotoana, meo anay ny fanahinao masina handrisika anay ao anatin'izany. Anaran'i Jesosy, amen. Yeah.